Fiten'Andriamanitra voalatro vakiny araka ny pentekoto fanekena taloha bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia toko faha 130 ho vakina manomboka amin'ny 5 voalohany. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Amin'izany androizany Jehova dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian'i Israely ary izy olona. Izao no lazain'i Jehova: ahita fitiana ny hevitra ny olona izay sisa tsy maty ny zavatra. Andeha ka hanome fitsarana ho an'i Israely. Tany lavitra any nisehon'i Jehova tamiko ka nanao hoe: fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharitako famindrapo anao. Mbola hanorina indray ka dia hiora ianao ry Israely virjiny, ary mbola hiravaka mitondra ny amponga tapaka ao ianao ka hivoaka amin'ny valy. Mbola hanao tambohaloboko amin'ny tendrombohitra Samaria ianao. Ny mpamboly dia hamboly sady hihinana ny vokatra. Fa mbola hisy andro iantsoany mpitazana any amin'ny tany avoan'i Efraima hoe: mitsangana ianareo ka andeha isika hiakatra ny Ziona ho any amin'ny Jehova Andriamanitsika. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy voalohany nosoratan'ny apôstôly Jaona voalohany toko faha 4 ho vakina manomboka amin'ny 5:7. Ry malala, aoka hifankatia isika, fa avarin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao ny fitiavana: tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika ka niray ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Farana no filazan-tsaramasina araka ny Jaona toko faha 4:10 ho vakina manomboka amin'ny 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy amelanareo karoty ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita, satria velona dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'iraiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary izay tia no tia indraiko, ary izao no tia azy ka iseho aminy. Hoy Jodasy sy Iskariota taminy: Tompoko, nahoana no aminay ihany misehonao fa tsy amin'izao tontolo izao koa?
Jesosy namarika nanao taminy. Raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy. Ary ny iraiko tia azy, araiko ao aminy izahay ka olona ho aminy. Izay tsy tia dia tsy mitandrina ny teniko. Ary ny teny izay renareo dia tsy ahy, fa andray izay naniraka. Masina ny teny Tompo. Andriamanitra tomponay, mbola isaoranay ianao fa mbola afaka namaky sy ny hain'ny tenao indray izahay, izay manambara aminay fa tsy sasatra tokoa ianao, manambara aminay fa tsy anay. Mangataka aminao izahay mba hanitsahanao ny fanahinao masina amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra, ary aminay vahoakanao izay andraisany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no anaovanay izany. Amen.